Ivadika avy hatrany isika ao anatin'ny vaovao ara-tsosialy sy vaovao samihafa misongadina. Tovolahy kely iray vao 17 taona no hitan'ny fokon'olona tsy natsiaro tena tetsy Anosy Zato Atsinanana ny alarobia lasa teo ka voatery nahiditra hôpitaly aingana moa ity tovolahy ity. Fanadadiana avy hatrany ary. Voatery nahiditra teny amin'ny hôpitaly Bevelantanana, Itsilavina, tovolahy kely iray izay hitan'ny fokon'olona tetsy Anosy Zato Atsinanana ny 17 Jolay lasa teo. Ny asa taman'olona tany amin'ny faritra Androhiny ity tovolahy kely ity no nerisetra ny anjady azy nataon'ireo mpampiasa sy ny ray niteraka azy dia nandositra ny akiraty Andrenivohitra ny tenany izay nambara ireo nikarakara azy fa hitadiny reny no antony hatongavany aty Antananarivo ka noho ny anoana sy ny avizana ny anjady tamin'ity tovolahy kely ity dia tsy nahatsiaro tena intsony izy no hitan'ny fokon'olona teny Anosy Zato Atsinanana. Mahalon'izany dia noraisiny tao amin'ny assistance sociale ny fikarakarana ity tovolahy kely ity izay vao 17 taona. Rehefa nijerena zany noraisiny zareo tato amin'ny hôpitaly assistance sociale ny hôpitaly Bevelantanana zay moa no tiako tena marihana satria betsaka kay tsy mahafantana azy hoe misy assistance sociale atao Bevelantanana no nandray an-tanana ny sakafo sy ny fanafodiny sy ny sisa rehetra. Dia hatramin'izao izy aloha zany hoe hitantsika ohatra ny fahazoazo kely na dia somary mbola malemy ara fa aorianan'izao indray zany dia midina amin'ny tranomidikana juridika judiciaire ny fikambanana. Dia ao anatin'izay zany no hitondrana azy ny polisy misahana zaza tsy ampy taona aloha dia mety ho eny amin'ny tribunal zaza tsy ampy taona. Dia araka ny fitantarany teo zany dia niasa taman'olona izy dia nampijaliany olona izy dia hiakatra hitanga mamany aty Antananarivo zavatra ho ataony. Dia raha izay zavatra izay nefa nijerena dia tenenina foana zany hoe antsika midradradratra foana zon'ny ankizy eto Madagasikara fa mbola tsy voateraka ilay zon'ny ankizy. Dia eo ihany koa ilay maltraitance entre ny fianakaviana ray sy ny reny zany responsabilité foana amin'izao. Ny afary kosa hoy nambaran'ny filohan'ny nasionaly dia nandray an-tanana mahakasika ity tovolahy kely ity izay mbola tsy ampy taona kanefa ny anjadiany herisetra izay anisan'ny raharaha lalàna ny fampiasany ankizy tsy ampy taona eto amintsika.